Ampitsikina indray tompoko lahy sy tompoko vavy ny anolorana ny arahaba mba hampiraritsoanao amin'ity aliny zoma faraka ambin'ny folo ny volana May taona 2024 ity. Tonga eto amin'ny fotoana anolorana anao ireo vaovao ny songadina tamin'ity androany ity ary isika eto amin'ny fampahalalam-baovao ny MATV ka asaina mpanajany ianao hanaraka ireo vaovao nangon'ireo mpanao gazetinay tamin'ity androany ity. Isataratsika ny vaovao amin'izao alina izao dia ny pejy politika. Nanatitra taratasy fitoriana ny fanjakana ny amin'ny fanakanana ny etsika any amin'ny faritra androany ny solombavambahoaka 17 ho an'ny fanovana tetsy amin'ny fitsarana misanana ny ady amin'ny fanjakana no nametrahana izany ny maraina teo. Rehefa izany dia nanatitra pirofo ny amin'ny fanitsakitsahana ny lalam-pandrenana nataon'ny filoham-pirenena tetsy amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana izy ireo. Velo Zislaine no mitatitra amintsika ny andindininy izay. Alohan'ny nandehanana teny amin'ny kianjan'ny 13 May dia nandalo sy nanatitra taratasy fitoriana tetsy amin'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana solitenan'ireo solombavambahoaka 17. Raha ny fanazavana no entiny Anitra Razafimanantsoa dia nitondra sy nametraka fitoriana teny an-toerana izy ireo mba hiadiana amin'ny fanapahan-kevitra nataon'ny gouvernement amin'ny fandrarana ny fanaovana fihetsiketsehana any amin'ny faritra. Nametraka requête veriko tsara. Misy fitoriana anankiroa indray napetrakantsika tao amin'ny Conseil d'État. Inona ireo dia misy fanapahan-kevitra izay niraisy gouvernement tandray asiny tamin'ny govina tamin'ny larobi. Zavatra fanapahan-kevitra mamoetra indray niraisy. Mbola fanitsakitsahana ny lalam-panorenana, mbola fanolanana ny lalam-panorenana. Violation de la Constitution. Ny voalaza tao dia hoe tsy mahazo manao fihetsiketsehana intsony ny ianareo any amin'ny faritra tany. Rehefa avy teny amin'ny fitsarana misana ny ady amin'ny fanjakana kosa izy ireo dia nandeha namonjy ny lapan'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Raha ny fanazavana no entin'ny Anitra Razafimanantsoa Atranjy dia mba nitondra pirofo izay nangatan'ny HCC ny amin'ny tsimbolana ny endreny ny filoham-pirenena ny solotenan'izy ireo ho amin'ny haute cour de justice izay efa voafidy. Nisy pirofo nangatan'ny HCC taminay hoe aiza le zavatra lazainareo fa olona tsy vote, olona efa voafidy tao amin'ny Assemblée nationale membre ny haute cour de justice mbola tsy notendrena le ngany tsiori tsy mbola namoaka décret izy manendrena azy fa membre ny haute cour de justice olona reo. Rehefa teny amin'ny kianjan'ny 13 May kosa dia nitondra fanazavana mikasika ireo rehetra vita sy natao androany ireo solombavambahoaka ary ihany koa nitondra fanazavana fa tsy hisy izany fandehanana eny amin'ny zany raha ampitso eny amin'ny parvian'ny lampanitana ihany sy hanao ifampitona ireo mpanao fihetsiketsehana.